le fomban-drazana malagasy ao amin'ny akady-bahoaka io za le mpanao an'le izy ary io efa manana taratasy ara-dalàna mihitsy amin'io ary zay tsy mivarotra le taninay tamin'ny filatersa fa nefa dia ndravany fotsiny le trano teo dia vonofonosy koa le asin'le doany ka mila fanareham-be mihitsy io zavatra io araky ny teny nataonay teo dia mila fanareham-be mihitsy le doany amin'ny mafomba andrazana azy satria tsy mety izy satria nisy an'le pokelin be iny nandrodana teo nandrodana ny tranonay dia mbola vokitika koa le doany dia tsy mety zany raha tsy aremina tsara le izy zay fandehany tsisy mihitsy le hoe fatoravany teo hoe teny hoe ilainay ty tarananareo ity ary zay tsy manana eritreritra mihitsy ny varotra azy amin'ny tany io na hoe nahazo vola tany na infrary mbola tsy nadombaravary tao amin'ny filateksa mihitsy zay hoe hivarotra ny tany io patrimoine malagasy io resaka asin-drazana io nisy taratasy nalefanay ary zaho mihitsy nanao le taratasy rehefa nitaraina ny tompony doany amin'ny mampanaja ny fomba gasy hoe misy zavatra nizivazivaina te tokony areny dia nanoratra taratasy any amin'ny filateksa zahay tsy nivaly nefa efa ho folo volana ahoana no inonay zao fa lasa manana bonne foi anay izy a fanampina malagasy noho izany a dia tsy ekenay intsony ny mpanelanela avalao a izy no ifampiresaka aminay voalohany faharoa tokony porofoiny aloha fa le hasina hananany gasy rehefa manao zavatra mba hajainy mba hanananay fa tokisana ny bonne foi.